Tolony fitanterana raha toka mandrahona mpiakatra sarandalana ny coopérative pitaterana dia nilaza kosa nefa ny avy ao anivon'ny ATT ny agence de transport terrestre io fa dia itoy ny fanampihana omen'ny fanjakana mba ahafahana manentsina ny banga ho an'ireo mpitatitra ahafahan'izy ireo miazona ny sarandalana ho 700 ariary tato ato tokoa izay dia fiakarana trany no hita tamin'ireo vidin'ny solika teto amintsika miteraka fimenomenomana ho an'ny mponina nefa izany ary ahina ihany koa ny akaran'ny vidim-piainana ho arinan'izany. Raha ny voalaza tamin'ny taondas dia ny volana novambra 2024 hatramin'ny aprily 2024 ihany no isitraka ny fanorenana ny elanelam-bidy na ny compensation ny mpitatitra. Nanambara kosa nefa na avy eo anivon'ny antongondra misahana ny fitaterana tanety na ny ATT omaly fa mitohy izany fanorenana ny elanelam-bidy ho an'ny mpitatitra izany mba hitsinjovana ny mpanjifa sy ny mpitatitra ihany koa eo anatrehan'ny fiovaovan'ny vidin-tsolika. Ny vidin'ny solika iangany eo amin'ny fikajiny na ny prix de référence dia 7,7 ariary. Efa tafakatra 303 ariary nefa amin'izao ny vidin'ny gazoil izany hoe misy elanelam-bidy 700 sy 700 ariary ka izay tarehimarika izay no ampitomboina 30 andro ary ampitomboina 30 litatra ka anome 4 sy 7 alina sy 3 hetsy ariary. Manamafy ny ATT fa tsy tokony anana ayay ny amin'ny mety ho fisotry ny sarandalana ny mpanjifa. Ireo coopérative pitaterana mivondrona ao amin'ny UCTU kosa dia manamafy fa mbola nisy ny tsy naharain'ny fanorenana efa tamin'ny taona 2024 ireo mpitatitra.